Ny fanatrika kosa araka ny fanambara-tery ampian'ny fampahalalam-baovao ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ny tarihina Andriamatoa Coly Roger, Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana eo anivon'ny anteny miram-pirenena ireo solombavam-bahoaka zany. Teboka maromaro raha araka ny loharanom-baovao no isan'ny dinian'ny rotonta tao anatin'ity fiaonana ity. Nampetsondra parlementaire ao anivon'ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza ny mpikambana ny gouvernemanta izay tarihany Premier ministre Coly Roger io tolakandro. Araka ny fanazavana voaray tamina solombavam-bahoaka iray dia ny fanatrika araka izany rotonta noho ny antony maro samihafa. Isan'isy notsindrin'ity loharanom-baovao ity fa nisintona ny lakilosy fanaina ny parlemanta mikasika ireo tombotsoan'ny solombavam-bahoaka. Efa roa volana tokoa no nampahafantarana ny gouvernemanta izy ny mikasika izany sosokevitra izany sainga tsy nahazo valiny mazava ireo solombavam-bahoaka hatreto ary tsy misy mihitsy ny mangarahara eo amin'ny rotonta. Isan'ny sinty loharanom-baovao ty resaka ihany koa ny mikasika ny tsy fahazahoana ny mpanampy na assistant parlementaire ny tsy fahazoana solika ary hatramin'izao dia mbola vao avance sur salaire aloha no voaraindreo solombavam-bahoaka kanefa ny asa ho izy ireo efa mandeha. Mikasika ny motion de censure na fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta izay narangaranga ary voalaza fa nataondreo solombavam-bahoaka sy ny omaly kosa dia nilaza ty loharanom-baovao ty fa fanairana fotsiny no natao tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta mba hianohin'izy ireo ny fangatahany solombavam-bahoaka.